hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Tonga soandray amin'ny famerenan'ny lesona sekoly sabata eto amin'ny Hope Fire Radio isika amin'izao fotoana izao. Ny mpanomponareo Dr Jean-Jacques Andriamparina no miaraka aminareo eto. Faly miarabantsika rehetra manerana voan-tany manaraka izao fandaharana izao. Tonga amin'ny lesona farany amin'ny fianarantsika momba ny boky ny Exodus tsika dia ny lesona 17 zany ry mpiara-mianatra malala, izay mitondra ny lohateny hoe ny tabernakely. Rehefa mihevitra ny tantaran'ny Exodus sika dia mieritreritra matetika ny amin'ny fialan'ny Israely avy any Egipta, fiampitanany ranomasina mena ary ny fidirana teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Everitsika fa izay no akamaroan'ny boky ny Exodus, nefa ny tena apahany lehibe indrindra amin'ity boky ity dia ny fanorenana ny tabernakely. Ary izany ry mpiara-mianatra malala no tena ivon'ity lesona farany ity. Ny toko enina farany no jerentsika. Ny toko enina farany izay manomboka ao amin'ny toko 5:30, 4:30, 7:30, 8:30, 7:30 ary toko 5:0. Ary tena fandalinana tsara mihitsy zany. Raha tsy mbola nianatra an'izany ianao dia mampirisika anao fa tena mahafinaritra tokoa ity andihana lesona ity. Ary tsy misy famarana tsara kokoa noho ny fiheverana hoe Andriamanitra dia monina ao amintsika. Ka fianarana tsara izy ity ary dia manantena aho fa ahatsapan'izany koa ianao mandritra n'ity fianarana ny lesona izay ataontsika eto ity. Mialohan'ny anomboantsika ny lesona ary dia manasa antsika hiara hivavaka. Ndeha hivavaka isika. Ry rainao izay ny an-danitra, misaotra anao izahay noho izao fotoana menao anay izao. Misaotra noho ny famindramponao izay mbola omenao anay tsirairay avy. Misaotra noho ny famezanao anay ny teninao. Misaotra ihany koa noho ireo lesona maro samihafa atao amin'ny boky ny Exodus izay nianaranay nandritran'izay 3 volana izay. Mangataka aminao Tompo mba hanomezanao anay ny fanahinao masina hanazava izany teninao izany. Ary rehefa mianatra momba ny lesona momba ny tabernakely ity sy ireo toromarika momba ny fanorenana azy izay ankehitriny dia mangataka aminao Tompo mba ho feno fitahiana ho ansehatra mahaeneran-tany izany lesona izany. Ary rehefa mianatra ity lesona ity ny klasy ny sekoly sabata rehetrarehetra dia mangataka aminao mba ho voaomana ihany koa ny mpianatra rehetrarehetra handray anjara amin'izany lesona izany ary ahatsapa fa afaka manatrika eo amin'ny fiainany tsirairay avy ianao Jesosy. Izany no angatahanay sy ivavahanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Lesona amin'ity herinandro ity dia mandinika ireo toko enina farany amin'ny Exodus. Fatatsika fa efa nandeha araka filaharantsika hatramin'izay ka io zany ny farany tavela ary be dehibe ny ao anatiny. Ahitana fizarana 3 ny lesitsika. Fizarana voalohany dia hoe ny fitsaharana, zany hoe ny sabata zany no mariky ny fatokina an'Andriamanitra. Ity zany dia nitsongaina amin'ny lesona lahady. Miverimberina trano ny resaka sabata ao amin'ny boky ny Exodus eo ary tsy hafa amin'izany koa ny fiafaran'ny boky miresaka ny amin'izany sabata izany. Ny fizarana faharoa indray dia ampitondraitsika lohateny hoe omena an'Andriamanitra izay azy. Omena an'Andriamanitra izay azy. Zany hoe ny zavatra rehetra an'Andriamanitra ihany zany no omentsika azy. Tsongaina avao amin'ny lesona alatsinainy indray zany ity lesona ity. Ary rehefa jerena ny fanatitra sy ny fanomezana nataon'ny olona ho fanorena zany tabernakely zany
sy ny fanompona izay nomena tamin'ny lalàna fanahy masina dia tsy niova izany. Misy fampiarana izay azo ampiarina amin'ny fiainantsika ankehitriny koa io lesina io amin'izao fotoana izao. Fizarana fahatelo ihany koa dia izao hoe ny tabernakely lay fanatrehan'Andriamanitra no fototry ny famonjena. Izay zany fizarana fahatelo. Ary eo amin'ny lesona talata ka hatramin'ny zoma no resahantsika ny amin'izay. Ary io no lehibe indrindra amin'ity herinandro ity. Ary milaza ny mahazava-dehibe hoe tsy hoe noho ny fanorenana trano fotsiny ihany na le fitaovana izay ampiasaina amin'izany na ny asa tanana fotsiny ao anatin'izany, fa noho ny zavatra lehibe izay hatreny dia ny tantara ny fanavotana azy, mahazava-dehibe ny fanavotana aseho an'izany tabernakely izany. Ny teny hoe tabernakely dia mety anjavozavo amin'ny olona sasany arakaraka ny fahalalany. Fa raha mitentsika izao hoe tempoly dia fantatry ny olona rehetrarehetra ny tempoly izany. Tena zava-dehibe amin'ny kolotsaina jiosy manko io tempoly io. Ary io tabernakely io nefa no tempoly voalohany indrindra. Andeha raha iroso aveatrantsika amin'ny fizarana voalohany. Fizarana voalohany dia miresaka ny amin'ny hoe sabata, fitsaharana mariky ny fahatokiana. Ny sabata sy ny afatra voizina dia mahakasika an'Andriamanitra, na tamin'ny lasa zany na ankehitriny na ho mandrakizay, izay maneho marimarina hoe iza moa Andriamanitra, inona avy ny asa lehibe nataony, ary mampatsiahy antsika ny asa famorona sy ny famonjena ataon'Andriamanitra zany sabata zany. Ary misarika ny saintsika ihany koa ry mpiara-mianatra malala ho amin'Andriamanitra izay te onona eo amintsika tsirairay avy, te onona eo amin'ny vahoakany. Arak'izany zavatra ray ihany no tondron'ny sabata sy ny fitoerana masina dia tsy inona fa ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Talohan'ny nanomboan'ny Israely ny asa tamin'ny nananganana ny tabernakely dia nisy fampianarana sy fampatsiahivana manokana nomena momba ny fitandremana ny sabata arak'izay voalaza ao amin'ny Exodosy 10:1 ka hatramin'ny 7. Efa mivakitsika eto amin'ny fianarana lesona zany fa tsy aveantsika eto ankehitriny. Na dia teo ampiasana amin'ny fanaovana fitoerana masina aza ny olona dia nila nanaja sy nankalaza an'izay sabata izay, ilay sabata fitsaharana ho an'i Jehova. Nandritra ny fianarantsika ny bokin'ny Exodosy izay nijerentsika, ny sabata dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanondroana hoe iza ny vahoaka an'Andriamanitra, izay tsy voatery hoe jiosy ihany, ary manana anjara toerana lehibe manavaka azy ireo amin'ny hafa ihany koa izany. Maro mantsy ry mpiara-mianatra malala no manana fiheveran-diso indrindra ireo olona izay mpanohitra ny sabata andro fahafito, izay milaza fa hoe natao ho an'ny jiosy ihany ny sabata fa tsy ho an'ny olona hafa rehetra. Kanefa dia voalaza mazava zao teny izao amin'ny Isaia 9:5 manao hoe ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehova mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehova mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina sabata ka tsy manao azo tsy masina sady mitana fanekeko. Ambara mazava eto zany fa efa nisy hatramin'izay zany hafa firenena nitandrina ny sabata zany, fa tsy hoe jiosy ihany no mitandrina ny sabata. Ny anarantsika tamin'ity bokin'ny Exodosy ity ihany koa fa nisy Egyptianina maro nanaraka ny Israely nivoaka avy tany Egypta ary nanompo an'i Jehova ireny. Izany dia manaporofo fa tsy natao an'ny jiosy ihany ny sabata fa ho an'ny olona rehetra. Ary efa talohan'ny sy ny firenena Hebreo aza ny fisian'izany fitandremana sabata izany, izay nisy ny fanatrehan'Andriamanitra satria notahiana sy no amasinina tao Edena ny andro fahafito, araka ny voalazan'ny Genesis 2:1 ka hatramin'ny 7. Mbola misy ihany koa nefa milaza fa hoe tao Sinay ihany no nandrenesan'i Jiosy momba an'izany sabata zany voalohany indrindra. Kanefa dia tsy marina izany, satria tsaroantsika tsara ny nanomafisana ny fitandremana ny sabata tamin'ny nanomezana ny mana, izay trangany seho talohan'ny zava-nisy tao Sinay. Ary efa nianarantsika teto ihany koa zany zavatra zany, izay tantara izay araka voalazan'ny Exodosy 4:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Eritrereto ara fa talohan'ny ivoahan'ny zanak'Israely avy tany Egypta, rehefa tonga Mosesy nanomboka namonjy azy ireo, ny zavatra voalohany izay nataon'i Mosesy dia nampatsiahy
ny fitandremana ny lalàna ary nanangana indray ny fitsaharana amin'ny sabata. Zao voalaza ny patriarka sy mpaminany a pejy 420 hoe efa saika tsy nahafantatra ny lalàn'Andriamanitra intsony ary niala tamin'ny fitsipika ny meny mahitsy ny taranak'i Jakoba nandritra ny fanandevozana azy. Nilozana manontolo ny sabata to nahatonga fitandremana tsy azo atao ny fanagajana nataon'ireo lehibe mpitarika ny fanompoana mafy. Noho izany no antony nilazany Mosesy tamin'ny mpiray firenena taminy fa fepetra voalohany miantoka ny fanafahana azy ny fankatoavana didin'Andriamanitra. Zao no afatra izay nambaran'Andriamanitra ho lazain'i Mosesy amin'ny Farao araka voalaza amin'ny Exodosy 4:12 sy 17 tapany voalohany hoe ary lazao amin'ny Farao hoe izao no lazain'i Jehova, zanako lamatoa Israely, alefaso ny zanako mba hanompo ahy. Ny mpanao salamo dia nanazava ny antony hoe mba hanompoana an'Andriamanitra io. Zay voalaza ao amin'ny salamo 5:17 sy 5:20 dia zao voalaza hoe dia nitondra ny olony nivoaka tamin'ny fifaliana izy ary ny voafidiny tamin'ny fiobiana mba hitandremany didiny sy hankatoavany ny lalàny. Aleloia. Zany hoe zany le hoe mba hanompo ahy dia zao hitandremana ny didin'Andriamanitra sy hankatoavana ny lalàna. Ary dia napatsahiviny Mosesy zay zavatra zay. Napatsahiviny Mosesy an'ireto zanak'Israely reto fa ny antony hitondran'Andriamanitra antsika hiala to amin'ity vahoan'ny fanadevozany ity dia ny atonga antsika indray hitandrina ny didiny hankatony ny lalàna. Zany hoe hiverina amin'ilay fitandremana ny sabata zany. Ary dia efa napatsahiviny Mosesy ao am-pony reto zanak'Israely reto fa manana zany sabata zany tsika izay natao hankatoavana, natao hitsaharana. Noho zany rehetrarehetra zany dia tsy misy salasalana fa ampahany lehibe tamin'ny fiaina vaoaka Hebreo hatrany am-boalohany mihitsy ny sabata. Eto amin'ny fifaran'ity boky ny Exodosy ity rehefa manangana ny tabernakely sy ny fanaka rehetra ao aminy dia tsy mahagaga raha hoe asongadina indray ny sabata. Ao amin'ny Exodosy 2:12 ka hatramin'ny 17 dia hoy Andriamanitra hoe mitandrema ny sabatako fa famantarana io amiko sy ianareo izany mandrakizay izay rehetra manamavo azy dia hovonoina. Mandritsy ny enin'andro no atao ny asa fa ny andro fafito dia sabata masina ho an'i Jehova. Tsy hoe fandidiana vaovao zany ry mpiara-mianatra malala fa fampatsahivana fotsiny ihany. Ary hitantsika eto fa na dia ny fananganana tabernakely izay asa masina sy manokana azy dia tsy tokony teny mihitsy izy ireo hoe satria efa manao asa masina dia avelao tsy hitarina ny sabata. Tsy izany mihitsy. Na dia amin'ny fananganana ny tranon'Andriamanitra azy izay asa masina dia mbola nandidy Andriamanitra mba hitandrina izany sabata izany. Ny Hebreo dia nanao izany asa masina izany saingy tsy tokony hanao izany ho lasa fialan-tsiny tsy hitandremana ny sabata izy ireo. Noho izany zany na inona asa masina ataontsika dia tsy tokony hanadino isika ny fitsaharana ny amin'izany sabata izany. Lesona lehibe izay raisitsika sady eto mpianaratra malala izao hoe na ny mpanompon'Andriamanitra na ny mpitondra filazantsara na ny mpitandrina aza dia mila mitandrina ny sabata. Tsy hoe manampy ny hafa hankatony sabata fotsiny izy fa mila mitandrina miala sasatra koa mandritra n'izany sabata izany satria ho an'ny olona rehetra ny sabata. Zay zany ny lesona fizarana voalohany tamin'iny resantsika ny amin'ny sabata iny mariky ny fankatoavana an'Andriamanitra. Resaka indraytsika amin'ny fizarana faharoa. Fizarana faharoa dia hoe omena an'Andriamanitra izay azy. Zavatra avy amin'Andriamanitra ihany no omena anazy. Raha tsona zany dia izay no tenenana azy. Rehefa avy naverina indray ilay sabata dia miseho avy hatrany ny tantara momba ny fanomezana ho an'ny fanorenana ny tabernakely eo amin'ny Exodosy 4:13 io. Dia nilaza Mosesy hoe izay rehetra mankasitraka ny taopony dia nanao fanomezana ho an'ny tompo ary dia nentiny izy ireo ny firavaka, volamena, volafotsy, lamba tsara tarehy sy ny sisa sy ny sisa.
Fanontaniana lehibe izay mipetraka dia zao hoe taizary no nahitana izy ireo izany rehetrarehetra izany. Tsy andevy ve izy ireo tany Egipta? Ny Exodosy 2:10-13 dia voalaza mazava fa nomeny Egyptianina azy ireo ny arena sy ny akanjo noho ny fitahian'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly, nanao araka ny tenin'i Mose sy ny zanak'Israely nangataka tamin'ny Egyptianina firavaka sy akanjo, ary nomen'Andriamanitra sitraka teo masiny Egyptianina izy ireo ka nomen'izy ireo izany. Midika izany ry mpiara-mianatra malala fa ny fanomezana rehetrarehetra izay nomeny zanak'Israely teto dia avy tamin'ny fitahian'Andriamanitra hatrany izany hatrany am-boalohany. Tsisy azy ireo izany na dia kely aza, tsy hoe izy no nanangona an'izany, fa fanomezan'Andriamanitra, fitahian'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana no nanomezan'izy ireo ho an'Andriamanitra. Ary ilay fanomezana izay men'Andriamanitra ihany no naverina ho azy. Araka lohateny izany lesona fizarana faharoa izany. Izao ny voalaza ny lesontsika. Nila akora sarobidy maro isan-karazany ny fanorenana ny tabernakely. Ary ny fanomezana tampahalalan-tanana avy amin'ny vahoaka an'Andriamanitra no nahavitana izany. Fanomezana avy amin'ny fony izy ireo izany, nomena tsitrapo sy tampim-pifaliana, volamena, volafotsy, varana, lamba rongony fotsy madinika, vato soa sarobidy, lamba manokana izay tsy misy mpanana, hazo akasia, menaka oliva, zava-manitra ary zavatra maro hafa izay nilaina. Izany no nomena izy ireo. Nanao asa tanana maimaim-poana koa ny olona satria nisy fanaka manokana maro izay nilaina no tefena araka ny fahaiza-manao ny kanto sy feny fitandremana tao amin'io tranolay io. Ary dia ilay fanaka tao anatiny tao dia nila izay fahaiza-manao manokana izay. Ary tsy maintsy nanenina akanjo ihany koa ho an'ny mpisorona sy ny mpisorona be. Ary ireo olona izay anao fanompoana ao amin'ny tabernakely, ireo mpanjaitra, izany hoe ireo vehivavy izany manana izay fahaizana manjaitra izay, fahaizana manenina. Akanjo izay feno tsipirian-javatra izany ary misy sarotratra ny akanjo mpisorona be ary nasiana mama teo an-dohany. Ao amin'ny Exodosy 20:1-20 dia voatanisa ao ry mpiara-mianatra malala ireo fitaovana izay nampiasaina. Voalaza fa hoe mihoatra ny 2 taonina ny volamena izay voangona, ary nanodidina ny 3 taonina sy 570 ny volafotsy, ary ny varahana dia 2 taonina sasany. Nodinay Mose sy ny asa rehetra izay natao teo amin'ny tabernakely ary hita fa natao araka izay rehetra nandidiany Jehovah izany. Ary izay fehezanteny izay dia niverina intelo mihitsy hoe natao araka izay nandidiany Jehovah mba hanamafisana ny fahitsiana sy ny fankatoavana an'izay baikon'Andriamanitra izay. Voalaza izay niverina intelo izay eo amin'ny Exodosy 7:30-20, Exodosy 7:30-20, Exodosy 7:30-20. Faly tokoa Mosesy tamin'ny asa vita ary nitsodrany mpiasa rehetrarehetra izy. Midika izany fa ny olona rehetra no nandray anjara. Ny sasany nanome ny fananana, ny sasany nanome ny fahaiza-manaony, ny sasany nanome zavatra maro samihafa, talenta isan-karazany maro samihafa. Ary izany tokoa no ohatra ho amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Samy manana fanomezam-pahasoavana antsika tsirairay avy, ary ilaina miara-mientana, hiara-iasa ho amin'ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra izay iraka namen'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Voalaza tao amin'ny tantara voalohany 7:20-4 rehefa nanao fanomezana ho an'ny tempoly Davida sy ny vahoaka tamin'izany fotoana izany. Izao ny voalaza hoe, ary avy aminao ny zavatra rehetra, ary avy amin'ny anao ihany no naverina eo anao. Ny boky Christian Service dia milaza an'izao teny izao hoe nomeny tompo asa ny tsirairay avy, avy amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, samy manandraikitra eo anatrehan'Andriamanitra ny olona rehetra. Raha tsy ampiasaina izany ilay talenta izay men'Andriamanitra, fanomezam-pahasoavana izay men'Andriamanitra, raha tsy ampiasaina dia ho very, fa raha ampiasaina kosa dia hitombo. Ary tsy vola sy arena ihany ry mpiara-mianatra malala no nomena teto fa tao ihany koa araka izay fandraisantsika ireo fahaiza-manao. Voalaza amin'ny Exodosy 10:30-5 fa hoe fienoana fanan'Andriamanitra i Bezaliela sy Oliaba mba hanao ny asa rehetra
ary mena fahendrena sy fahaizana ampianatra ny hafa ihany koa izy. Zao voalaza ny lesitsika. Tamin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina no nanomezan'Andriamanitra fitaovana sy hery ny olona ahaizany manorina tsara ny taberna kely araka ny tsipiriany rehetra. Efa nofenoana ny fanan'Andriamanitra i Bezalila sy Oliaba ary ny hafa izay midika fa nomena fahaizana, fahendrena, fahalalana amin'ny lafin'ny zavakanto izy ireo mba hanaovana ny asa rehetra araka ny tokony ho izy. Eto zany dia zava-dehibe zao zavatra izao hoe ny fandray tamin'ny hoe fanomezana fanahy masina ilay fahaiza-manao sy ny talenta samihafa izay nananan'ny olona izay nila ampiasaina tamin'ny fanorenana ilay tabernankely. Arak'izany zany dia zao tsy nisy zava-niafina zany mpiara-mianatra malala na hoe zavatra natalanjo na nitranga. Tsy nisy hoe fanana hery hafa niditra tao amin'ilay olona fa ny fanahy masina rery ihany no manome ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy, fahaizana ara-kanto izay nahafahana mampandroso ny asan'Andriamanitra amin'ny fanambarana ny famarinana sy ny iraka izay nampanaovina azy. Tsy resaka majika tsy akory ny famenoana ny fanahy masina ny olona, fa omena ilay fanahy masina mba ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra sy hatanteraka ny iraka izay nampanaovin'Andriamanitra azy ireo. Dia Andriamanitra mihitsy no manome ny hery ny mpanaradia azy ary mampiasa ny mpanaradia azy andratrarana ny tanjona sy anaovana tsara ny asa izay nasain'Andriamanitra ho tanterahana. Izay ny lesitsika tamin'iny fizarana faharoa iny. Ry soavetrany iretsika raha ny fizarana fahatelo sady farany dia le hoe ny tabernakely ilay fanatrehan'Andriamanitra no fototry ny famonjena. Ny tabernakely dia naorina araka ny modely izay nomen'Andriamanitra. Tsy hoe naorina araka ny fitoerana masina any an-danitra amin'ny refy tena izy. Exacta zany le izy. Fa manampy antsika atakatra izay fahasamihafana lehibe misy teo amin'ny fitoerana masina tany an-danitra sy eto an-tany izay i apôstôly Paoly raha nilaza zao teny izao. Milaza izy fa hoe ny mpisorona izy dia manompo amin'ny fitoerana masina izay sary sy aloko ny any an-danitra tandindona ihany, ary manazava fa aloko ny zavatra misy any an-danitra fotsiny ihany zany. Andao resantsika ampitaina ny olona sy ny alokany. Ny alokony olona dia tena izy satria toy ny tenany ihany io. Na izany aza ny aloka dia sarin'ilay lehilahy na ilay vehivavy tsy tena feno. Vitsy dia vitsy ny zavatra mety ho fantatra momba ny olona anankiray izay mifototra amin'ny alokany. Ny fisehoan'ny alokany olona anankiray dia hiankina amin'ny toerana misy ilay masoandro. Amin'ny toe-javatra tsara indrindra ny alokany olona anankiray dia mety amela olona anankiray izay mandinika mila vila hoe lehilahy io na vehivavy io, na hoe fohy io olona io na matavy io olona io na mahi io olona io. Ary dia anomba-tombana momba ny toetra ivelambelany ny hafa epahitana izay aloka izay. Ny alokany olona zany dia tsy ampiseho mihitsy amin'ny mpandinika ny taonan'ilay olona ohatra na ny faneho-kevitra eo amin'ny endriny. Ny aloka dia tsy ilaza ninninona momba ny eritreritry ny olona anankiray, tsy ilaza ninninona ny fihetseham-pon'ilay olona, ny hoe ny tanjony, ny fahalalany, ny asany, ny toerana, ny nofinofiny, ny drafitra tiany atao na ny fahadisom-panantenany. Ataoko angamba fa ampy izay fanehoana ohatra zay ny amin'ity aloka ity. Ary dia mila mitarina zany tsika mba tsy hanao hoe ny fitoerana masina any an-danitra dia hoe hifanaraka amin'ny eritrerititsika voafetra etỳ an-tany ny fahalalantsika, hoe hifanaraka amin'izany izay voafetra ihany koa ny fanandramantsika hoe hifanaraka amin'izany ilay fitoerana masina any an-danitra. Ny tempolo tany am-boalohany manko ry mpiara-mianatra malala, ilay tempolo tany an-danitra zany dia tsy manatsahala amin'ny refy, tsy manatsahala amin'ny toerana, ary tsy manatsahara amin'ny fitaovana izay nanaovana azy. Tsisy fomba izay azo ampitahana azy. Ny tempolo izay fitoerana masina any an-danitra dia toerana hitoeran'Andriamanitra, lapa misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra izany, ary toerana fivoriana sy fivavahana ho an'izao rehetra izao. Io no foibe izay fanaraha-masony any an-danitra izay avoaka avao ny fitsarana. Takan'Andriamanitra tena izy, ny anjely dia tena izy ihany koa any an-danitra, ary ny lanitra dia tena izy, dia toy izany ihany koa ny fitoerana masina any an-danitra tena misy.
dia toy izany koa zany ny loha-hevitra zay lehibe indrindra amin'ity fizarana amin'ny eksodosy ity dia mifandraika amin'izay hoe ilay taberna kely zay natao tetỳ tany a dia nanehoana ny fanatrehan'Andriamanitra. Nangataka azy ireo Andriamanitra mba hanorona izany taberna kely izany satria teo eo amin'ny olona izy, onona eo afovoan'izy ireo. Tian'Andriamanitra ho akaiky azy ireo izy mba ahitana izy ireo ny voninany ilay antsoina hoe sekina. Ny Israelita izay notarehan'ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny endrika hita maso toy ny hoe rahona ny risin'ny andro, ary rahona io ihany no mivadika andro afo amin'ny alina. Rehefa niakatra avy teo ambony taberna kely ilay rahona dia nifindra ny Israelita. Ary dia raha nandao ny Israelita Andriamanitra dia mazava ho azy fa ho resy izy ireo, ho rava ary ho faty, tsisy intsony. Fa izay fanatrehan'Andriamanitra izay no mampisy ny Israely. Ny fombafomba ao amin'ny fitoerana masina eto an-tany dia manolotra lafo ny tena manandanja amin'ny famonjena, amin'ny fanehoana ny fomba hamonjen'Andriamanitra sy ny fiatrehana ny ota sy ny mpanota. Ny fitoerana masina etỳ an-tany ry mpiara-mianatra malala dia maneho ny andraikitra lehibe mifandraika amin'ny drafitry ny famonjena. Nisy ny fanompoam-pavahana isan'andro izay nanome famelan-keloka sy fanomezan-tokony mpino. Ny fanompoam-pavahana isan-taona izay maneho ny vahaolana farany sy ny tanjona amin'ny olona momba ny ota. Ary dia tsisy intsony ny ratsy fa ho foanina tanteraka. Vokatr'izany ny toetran'Andriamanitra feno fitiavana, fahamarinana ary fahitsiana dia asandratra, hamarinina ary hamafisiny izao rehetra izao satria nambara sy naseho ny ankarihary ny fitiavany. Ahafantatra ny voninahiny, ahafantatra ny fiandrianany ary ny heriny ny zavaboary rehetra. Mendrika fiderana avy amin'ny zava-manana rehetra izy noho ny hasaram-panahiny sy ny fahamarinana, ary ny olona tsirairay dia iankohoka eo anatrehany amin'ny fiderana tanteraka. Ny tsirairay tsy misy ankanavaka dia anambara fa fitiavana Andriamanitra. Raha mijery an'ilay bokin'ny Eksodosy manontolo sika izay nanomboka eo amin'ny toko 520 ka hatramin'ny toko farany amin'ny toko 500 dia ny taberna kely no ivon'izany tantara izany. Raha tsy nisy angamba ny tantaran'ilay zanako mivolamena dia tsy nisy nalengelina mihitsy ilay tantara fa dia hoe nafinahitra ny fisian'ny taberna kely no voalaza teo. Ny toromarika izay nomena momba ny taberna kely, ny fanorenana azy ary ny fidirana voninahitry ny tompo tao anatiny izay ny tena votoatin'izany boky izany. Ny lalàn'Andriamanitra dia ny didifolo izany izay napetraka tao amin'ny taberna kely, ary avy eo ny tompo tonga ononao. Midika izany fa ny taberna kely no ohatra hita maso amin'ny famonjena sy ny fanavotana. Toy ny hoe ny lalàn'Andriamanitra dia dika mitovy amin'ny toetran'Andriamanitra. Dia toy izany ihany koa izany ny taberna kely dia dika mitovy amin'ny drafim-pamonjena. Ny zavatra rehetra tao anatiny dia maneho an' Jesosy sy ny asany. Ondry novonoana dia tandidon'i Kristy. Ny efitra masina sy ny masina indrindra dia naneho ny asany any an-danitra amin'ny fifonana sy ny fitsarana. Zao voalaza ao amin'ny patriarika sy mpaminany pejy 723 hoe hita tamin'izany fa nampianatra ny zanak'Israely isan'andro ireo fahamarinana dehibe mikasika ny fahafatesana sy ny asa nandrahana Jesosy Kristy, ireo fampompovavana natao tao amin'ny taberna kely sy tao amin'ny tempoly izay nandimby azy. Indray mandeha isan-taona dia nitodika tany amin'izay ho fiafaran'ilay ady lehibe fanaovan'ny zanak'Andriamanitra sy Losifera ny saina rehetra, dia ny fanadiovana manontolo sy tanteraka izao rehetra ary izao amin'ny alalan'ny fandevonana ny ota sy ny mpanota. Ny faratapon'ny fanorenana ny taberna kely izany mpiara-mianatra malala dia ny hoe ny voninahitry Jehova mameno an'ilay taberna kely. Ary voalaza indroa izany teny izany mba ho fanamafisana, voalaza amin'ny Eksodosy 7:4-7, Eksodosy 5:5-5. Ka dia nameno ny toerana rehetra tamin'ny rahona izay famantarana hita maso ny fanatrehan'Andriamanitra izay ilay voninahitr'Andriamanitra. Ny taberna kely izay feno voninahitra dia faratampony sy famarana tena mamy ho an'ity bokin'ny Eksodosy ity. Ary izany dia tokony hanampy ny olona tsirairay avy hamboly sy hatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany manokana. Ao amin'ny Eksodosy 7:4-7 ka hatramin'ny 7:30 dia voalaza fa rehefa vita ilay fanorenana dia nisy rahona nanarona ny taberna kely, ary feno voninahitra ny tompo izany taberna kely izany. Tsy afaka niditra tao akory Mosesy
no ny alabe ny voninahitra ary nanomboka teo ny raona sy ny afo dia naneo hatrany ny fisian'Andriamanitra teo amin'ny vahoakany. Izany rehetrarehetra izany dia tandidon'i Kristy lay tonga teto an-tany onona miaraka amintsika. Dikan'izay hoe monina izay moa zany raha ny tena marina dia hoe ny toetra. Raha dika ny teny hafa zany dia hoe ny taberna kely, ny toetra. Ary voalaza izay teny izay teny farany Apokalipsy dia milaza hoe tsy misy tempoly tsiny ao Jerosalema vaovao fa ny tompo sy ny zanak'ondry no tempoly. Amarina sady izao lisina izao tsika ry mpiara-mianatra malala ka ho famtinana zany dia izao no azo ambara. Ny bokin'ny Eksodosy dia tsy hoe tantara fotsiny momba ny fanafahana Israely avy amin'ny fanandevozana tany Egipta fa tantara lehibe momba ny fanafahana ara-panahy. Ny famarahana ao amin'ny toko 5:7 dia mampiseho fa ny tanjona farany amin'ilay fanafahana dia ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny vahoakany. Tsy tonga fotsiny Israely mba hiala amin'ny fanandevozana fa mba hanana fifandraisana manokana amin'ilay Andriamanitra mpamorona. Ny sabata dia nasongadana indray ho famantarana ny fatokiana sy ny fanekena an'Andriamanitra ho tompo. Ny fanomezana sy ny talenta nentin'ny olona dia naneho fa ny zavatra rehetra ananantsika dia avy amin'Andriamanitra ary azy. Ka rehefa manome zany sika dia mamerina ny azy ihany. Ary ny taberna kely amin'ny Matempoly voalohany azy dia naneho mialoha ny asan'i Jesosy Kristy amin'ny famonjenantsika. Hatramin'ny sorona nataony teo amin'ny azy fijaliana zany ka hatramin'ny fanompoana amin'ny mampisorona avo indrindra azy any an-danitra. Ka ny hafatra lehibe indrindra dia izao hoe ny tompo dia te hitoetra ao amin'ny fiainantsika. Ny fiainan'ny mpino rehetra dia tokony ho lasa taberna kely velona avokoa, toerana izay anambarana ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa manolotra ny tenantsika isika, ny fananantsika ho azy dia mitoetra ao amintsika izy ary izay no antoka fa ho voavonjy sika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tapitra hatreo ny fianarana bokin'ny Eksodosy izay miafara amin'izay fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny taberna kely izay, ilay tandidon'i Kristy, ilay mpiara-monina amintsika, ilay mpamonjy antsika, ilay mpitsara sy mpanjaka ary mpanafaka antsika. Ary io no hafatra izay tokony hoentsika ao amin'ny kilasin'ny sekoly sabata. Ny sabata, lalàn'Andriamanitra, indrindra Jesosy Kristy sy ny asany amin'ny famonjena. Dia izay indray zany ny lesona izay nianarantsika tamin'ity anio ity. Misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Ny tompo anie onona ho potsika isan'andro ary mampanatedina antsika indray amin'ny fotoana manaraka amin'ny fotoana fianarana izao tenin'Andriamanitra toy izao. Mametraka ny mandram-pioana ho antsika tsirairay avy. Hiaraka hivavaka antsika tompoko famarana izao fotoana izao. Ry rainay eo izay ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotra anao zahay no ny teninao izay nomenao anay nandrisa ny telo volana iny nianaranay ny bokin'ny Eksodosy, ary namarana azy tamin'ity anio ity izay maneho fa feno ny voninahitra ao ny taberna kely, ary izay tsirairay avy dia tianao hitoeranao koa, tianao ho taberna kely ny fiainanay ary hitoetra eo amin'ny fiainanay mandrakizay ianao isan'andro. Misaotra Jesosy noho ny fanatrehan'ny fanahinao masina izay nanome fahatakarana anay izany teninao izany androany. Mivavaka aminao izay Jesosy malalo mba hatonga anay ankafy mandrakariva ny hazavan'ny asanao eo amin'ny fiainanay amin'izao fotoana izao, mba hatonga anay ho voaomana dia ankehitriny sahady rehefa ho avy amin'ny voninahitrinao ho voaomana izany fitsenananao izany. Ka ilay fiarahanay deny izao miaraka aminao Jesosy amin'ny fanatrehanao amin'ny fiainanay dia angatahanay mba ho tehirizina izany, mba hitondra anay ho fiainanay, hitondra anay amin'izany fanatrehana masina amin'ilay fiavianao be voninahitra izany. Fa tononona izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.